20 andro sisa dia anomboka atsy la réunion lalao nosy andian'ny fasivy efa anatin'ny fanomanana farany avokoa ireo ekipa pirenena fito ahitana ny la réunion Papetrano, Maurice, Seychelles, Madagascar, Comores, Mayotte ary Maldives. Efa voafaritra araka izany ireo toerana rehetra na ny fandaharam-potoana amin'ny lalao Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-André ary le port. Ireo no toerana lehibe ifamezivezeny ireo atleta maro avy ety anivon'ny ranomasimbe indiana mandritra ny fifaninanana. Raha tsy ahivina ny tamin'ny taona 2010 dia ry zareo Réunionnais ampetrany ny andian'ny fasivy izao no nitana ny larana voalohany, faharoa Seychellois ary ny Mauriciana ny fahatelo. Isika malagasy kosa dia tany amin'ny larana fahaefatra nahazo medaly 720 ka 430 no medaly volamena. Fanamby ny rehetra anefany amin'ny tindray mitoraka ity ioatran'io ny vokatra ka tsy ny atleta ihany fa ireo tompona andraikitra samihafa indrindra fa ny ministera tompona andraikitra voalohany dia vonona amin'izany. Efa nambara ombenombeny ary ny fanomanana sy ny fiomanana dia efa eo amperintsika amin'izao fotoana izao. Raha ireo atleta no resahana aloha dia efa miditra midingana fahatelo amin'ny voalohan'ny volana jolay izao. Nozaraina dingana telo mantsy ny fanomanantena ireo atletasika. Ny tapany voalohany dia nanomboka tamin'ny tapatapaky ny volana aprily, ny farana taty amin'ny faraparan'ny volana may. Nanomboka ihany koa ny dingana faharoa teo amin'ny mandritry ny volana jona manontolo ary mbola ny farana talohan'ny fetim-pirenena iny dia hiditra amin'ny dingana fahatelo. Zavatra marihana dia ireo dingana roa voalohany dia nisy fifandimbiasana zany teo amin'ireo taranja mpanatanjahantena noho ny antony tsy fahafahantsika mandray anazy roa miaraka avy hatrany. Ity dingana fahatelo izay veriko fa tena mafy indrindra amin'ity satria ity zany dia ireo groupement farany izay tonga dia mitohy mandra-pahatapitry ny lalaon'ny nosy ka dia ireo atleta misy 30% zany dia hiasika an'izay fanomanantena mafy zay zany manomboka amin'ny voalohan'ny volana jolay io ary fampiatranoana moa mazava ho azy dia efa misy fampirarahana ny amin'ireo trano fandraisam-bahiny ho an'ireo izay tsy tafiditra ao amin'ny ANSOP filoha. Efa misy ny lamina rehetra izay efa napetraka eto niveau ministera amin'ny makasika ny sakafo sy ireo fitaovana madinidinika sy ireo rehetra izay atao hoe makasika izay fanomanantenan'ireo ny fitaterana sy ny sisa dia mafimafy ihany ny eritreretintsika zany nefa vonona tanteraka ny ministera ny fotoan'izao amin'izay fikarakarana ny fanomanantenan'ireo atletatsika izay. Eo dia eo ihany koa moa izay tilorana fisaorana eto ireo ministra coach izay samy manao ny aintso zavatra tokoa amin'ny fanapiana an'ireo taranja-panatanjahantena izay andraisantsika anjara n'ity lalaon'ny nosy ity ka dia io moa falamporofoana fa misy ny fiaraha-mienta ny gouvernemanta, ireo mpiambana amin'ny gouvernemanta izay zava-dehibe tokoa amin'ny fiatrehana ny fanohanana ireo atletatsika satria vononam-pirenena no arovana ka dia izay no mahakasika no ny atleta aloha laizana tsy zany manana eo ihany koa efa eo amperintsika amin'izao fotoana izao ny mikasika n'ireo fitaovana izay hoentin'ireo atletatsika ireo hiasika an'izay lalaon'ny nosy zay ary mbola veriko fa vola be tsy toko soroana ny lany amin'izany. Toy izany ihany koa ny fitaterana izay efa misy fampirarahana eo amin'ny kompania fitaterana Air Madagascar amin'izao fotoana izao satria dia ny Boeing 737 no azon'izareo mena ary hiverina indroa zany satria tsy zaka indray mandeha ireo délégation-n'ireo dia miverina indroa zany zareo manatitra an'ireo mitatitra an'ireo ireo atleta sy ireo mpikambana amin'ny délégation-n'ireo dia takan'izay ihany koa ny fiverenana. Hitantsika amin'izany fa mafimafy ihany ny hiatrehana zany nefa dia vonona tanteraka zany ny atao ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena hiatrika sy mikarakara an'izay rehetra zay. 30% ireo atleta malagasy isolitenan'i Madagasikara ifaninana ankoatran'ireo mpandray anjara amin'ny tanora sy ireo teknisiana sy ny mpitantana mandrafitra ny délégation. Ny préparation nataonay RDC aloha mafy dia mafy ary misy test intelo etoana ka amin'izao zany ny boxeur rehetrarehetra efa au top daholo eo amin'ny momba ny matériel sy ny sparring partenaire angamba sisa ny problème fa renfort bande efa au top daholo. Raha ny préparation ny Jeux des Îles zany ho anay nanomboka tamin'ny résultat nay tamin'ny 2011 iny zany dia efa tsy nefa nanomboka izay aloha nametraka ny politique de relève dia efa misy jeune zany satria anay zany efa regroupement zany ohatrany hoe efa en permanence zany le encadrement
misy séance collective ny séance individuelle efa roa taona zany zay aloha ny tena efa tao anatiny zay a fa tamin'ity taony ity a nanomboka tamin'ny mois de janvier tany efa nanomboka ny préparation générale zany de séance collective le groupement anay tamin'izay de aveo misy individuelle zany tonga de manamody le kizy de le groupement manaraka indray aveo de préparation spécifique de mbola mitondra mody any le kizy de zao de mois farany zao zany zay ao anatin'ny pré-compétition tanteraka mihitsy efa anaty pré-compétition tanteraka zany zay zao de mandeha ny tourne sélection définitive zao mandeha zao manomboka zao de toy izy aveo a ny resaka tactique sy ny rencontre rehetrarehetra araka izany dia tsy ireo atleta ihany no seriny amin'ny fanomanantena fa mandamina sy manao izay tomombana ny fandraisana anjara ny madagasikara ihany koa ireo tompona andraikitra samihafa